hoantsika vahoaka ny Antananarivo mpanaraka n'ity televizion ity ny ekipan'ny vavaka ankisisika be eto Madagasikara dia manasantsika rehetra hiaraka ho tonga ny alatsinainy manomboka amin'ny 12 ora tsy diso ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko Mongote andrefa Nambojanary. Vavaka ankisisika be tsy manaiky raha tsy tahin'Andriamanitra, tsy manaiky raha tsy mahazo ary tsy manaiky raha tsy tonga any amin'ny fandraisena faratampony. Tokava daholo toko ato amin'ny Korintianina voalohany toko 4:12. Korintianina voalohany toko 4:12 ny andininy 7:30 toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa Andriamanitra tsy tompony ny fikotranana fa tompony fiadanana. Averiko ndray mandeha. Fa Andriamanitra tsy tompony ny fikotranana fa tompony fiadanana. Zay manam-pofinaina miara-mamerina an'izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra tsy tompony fikotranana fa tompony fiadanana. Galatiana toko 5. Ao aoriana kely eo no misy an'izany Galatiana zany, tsy lavitra n'le teo iny. Galatiana toko 5 ny andininy fa 7:20 ka hatrany amin'ny andininy fa 9:20. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, falotona, fijerijejona, fanompontsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandanina, fisarahana, fitokona, fialonana, fahamamona, filalaovandratsy. Ary toy izany izay lazaiko aminareo raha teo, tahaka ny voalazako faniko, fa izay manao zany tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifalena, fiadanana, faharipo, famirapanahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra an'izany fa zay an'i Kristy Jesosy dia efa nombony nofo mba amin'ny fandriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Alleloia. Efesianina toko 5. Araka reo tsara ve zany? Efesianina toko 5 ny andininy 2:20. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ianareo vehivavy manekeny vatanareo tahaka ny anekena ny Tompo. Ny andininy 5:20. Ianareo lehilahy tiava ny vatanareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanoloran'ny tena ny hamonjy azy. Ny andininy 9:20. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Ahoana hony? Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Vakitika farany eto amin'ny Kolosianina toko 4. Ny andininy 9:20. Ianareo vehivavy manekeny vatanareo araka izay mety atao ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy tiava ny vatanareo ary aza sosotra aminy. Ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fankasitrahanao amin'ny Tompo zany. Ianareo ray aza mampasosotra ny zanakareo
fandrao mamoy fo izy. Ianareo mpanompo maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpila sitraka aman'olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Tea tanana man'Andriamanitra izy. Zay andalatsoratra masina vitsivitsy zay a, dia hitondranao lesona faran'izay ngeza be amin'ity andro androany ity. Ozy izy ny baiboly nivakitsika teo manao hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Any amin'ny dika teny hafa izy dia ampiany kely izy io hoe tompon'ny filaminana sy ny fiadanana. Zany hoe marina fa rafitra ao am-piangonana ty resahan'ny baiboly eto ty momba ny fandamina ao anatin'ny fiangonana, kanefa azo raisina amina zavatra hafa ihany koa izy. Dia toetra an'Andriamanitra sy maha-izy an'Andriamanitra mihitsy izy a tia filaminana ary tia fiadanana. Zavatra tian'Andriamanitra zany. Raha ohatra zao misy fikambanana anankiray, ohatra hoe ndao raisika hoe fiangonana, dia ny zavatra mba irian'Andriamanitra amin'ny fiangonana io dia ny ilaminana zany fiangonana zany, mba tsy hisy adilahy, mba tsy hisy fizarazarana, mba tsy hisy fitokoana. Satria ozy ny baiboly manao hoe ny vokatry nofo dia fisarahana, fitokoana. Zany hoe sitrak'Andriamanitra mihitsy zany hoe na tsy mitovy hevitra aza dia izao tsy miady, tsy mifampiatsara velatsia, tsy mifampitsaratsara, fa izao Andriamanitra irery ihany ny mahalala. Alleluia, alleluia. Tsy tian'Andriamanitra mihitsy zany ho tafiditra na fisavoritahana ohatra ao anatina fiangonana anankiray, na ao anatina fikambanana anankiray, fa ny zavatra irian'Andriamanitra dia hoe tena misy firaisan-tsaina ary tena misy firaisam-po. Izay le hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana sy fiadanana. Androany dia hanoro hevitra anao a lakilengeza be hamono varavaran'ny lanitra sy hamono varavaran'ny fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Iverenako ilay andalatsoratra masina teo ato amin'ny bokin'ny Efesianina. Efesianina toko 5. Ozy izy rafitra anankiray izy ity, zay voasoratra ato anatin'ny baiboly fa tsy hain'ny olona ny mandray azy, ary efa tsy hain'ny olona na tsy hatsika ny mandray an'izy io a, dia mamotsitra fitahiana be dia be mihitsika. Fa raha voarainao indray io dia ho azonao daholo ny anjara fitahiana tokony ho anao. Misy rafitra ato mahakasika ny tokantrano, tokantrano milamina, tokantrano maninona? Satria Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana sy filaminana. Dia zao zavatra ambarany eto: ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Tsakana hoe tanan'izay vehivavy eto. Tsy sarim-bavy no tenengy fa vehivavy. Atsakana tsara hoe izay tena izy ireo, tsisy hidira mipelaka mihitsy zany hoe za koa izy koa a, fa vehivavy. Ozy izy ianareo vehivavy manekeo ozy ninona vadinareo. Ao amin'ny Kolosiana toko
fahatelo andriny valo ambin'ny folo teo sisy hoe ianareo vehivavy manake ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo. Ao amin'izy ao izy ao amin'ny tompo. Jereo tsara itsika vehivavy manana ny toerana ngeza be ao atokantrano eo amin'ny fitantanana ny ankohonana. Tsy mety mihitsy re olona, tsy mety mialatsiny amintsika vehivavy fa tsy mety mihitsy raha vao ny vehivavy ny lohany ao anaty tokantrano. Tsy mety. Na hoe ianao azany miasa dia le vadinao lasa mpanasa lamba sy mpanolo kosy, dia tsy mety mihitsy satria eo anatren'Andriamanitra tsy mety mitovy zo mihitsy ny lehilahy sy ny vehivavy. Na dia mitrandraka anio aza ny firenena demokraty maneran-tany hoe ampitoviana zo ny lehilahy sy ny vehivavy, tsy mety mitovy zo mihitsy ny lehilahy sy vehivavy. Fa matoa nasian'Andriamanitra ny lehilahy, nasian'Andriamanitra ny vehivavy, olona roa samy hafa ireo. Ka raha tena ny ilaminana ao anaty tokantrano dia osy ny ambaran'ny baiboly, ianareo vehivavy manino sy araka izay mety atao ao amin'izy ao amin'ny tompo. Ao amin'ny tompo. Ny hevitra zany teny zany tahaka an'izao. Raha misy vehivavy anankiray izao mety mijery an'ity télévision ty anaty amin'ity tsy haiko hoe ahoana ny fomba azahoany azy na itsika manatrika eto. Dia misy vehivavy anankiray dia miteny ny vadinao hoe neny a ndaotsika hivavaka. Io moa samy manana ny fiantson'ny vadiny, misy ataony hoe ramatoa. Ny asasandray manao hoe rtia. Efa sasany tia nga ny akanjoko ndana rtia aloha le lobaka. Samy manana ny fomba fanajany ny vadiny. Ny asasany ataony tia, ny an'ny sasany ray chéri. Dia samy manana ny fomba fiantsony eo. Dia mitery anao ny vadinao, ndaotsika mba hiaraka nompo an'Andriamanitra ohatra. Dia tsy ianao vehivavy ndray misy lehilahy ohatra ny vadinao mitaona anao hivavaka, na ohatra tanora zazavavy ianao mijery an'ity fandarany ity, dia olona mivavaka no mitory fitiavana taminao, dia ianao tokony anaiky ianao, tokony anaiky mihitsy ary tokony ho faly azy, tokony ho faly tahaka ny Saraozy ny tenin'Andriamanitra zay nanaiky any Abrahama. Hoe ekeko tena lehilahy mantsy raha lasana vavy malala ny tena lehilahy dia ny lehilahy matahotra an'Andriamanitra ohatra ny reto lehilahy reto, ohatra ny Abrahama. Alleloia, zany ny tena lehilahy zany. Dia ny vehivavy tokony anaiky ny tenin'io lehilahy io. Alleloia. Raha miteny ny vadinao, manabe ny zanakao ny vadinao, misy fanabeazana be lehibe omeny ao hoe alao ny zanakitsika tsofina rano, alao ny zanakitsika ampianarina tenin'Andriamanitra, alao ny zanakitsika ohatran'izao ampianarina tsara. Dia tokony anaiky ilay ramatoa amin'izay fotoana izay fa tsy izy ndray ny teny manao mandany voly zany. Misy ramatoa moa be vava, dia tsy mety zay zavatra izay fa ianareo vehivavy manekely vadinareo. Alleloia. Ohatra hitanareo ohatra hoe tsika eto zao dia mivavaka foana ary mbola ho amafisitsika ty vavaka ty androany hoe angataka amin'Andriamanitra tsika mba homen'Andriamanitra trano ianao zay tsy manana, mba homen'Andriamanitra fiara ianao zay maniry an'izany. Ho avy ny fotoana ndia hijery trano na hijery tany hovidiny nareo mivady. Alleloia. Dia mety be dehibe ny tany sy toerana vidinareo hojerenareo. Dia misy amin'izay ny final tany anankiroa, ny anankiray maresy lahatra andramatoa, ny anankiray maresy lahatra andralahy. Zay ny atao hoe final. Inona ny aran'izay? Final. Dia izao le tompony teny farany rangany tompony teny farany,
fa tsy iny akory sanatriny zany dia iny ampisaraka manao hoe rehefa tsy hainonao miteniko dada mialatsiny aminao am'izay fa miteny taminao hoe leny akady kely no mety ianareo vehivavy manekeny vadinareo de ozy izy ianareo lehilahy tiavany vadinareo ianareo lehilahy tiavany vadinareo za mahagaga mihitsy amin'ny fomba famoronan'Andriamanitra ny olombelona ary de misaotra an'Andriamanitra fa olombelona tsika tena marina e la zao ny akoakinao misaotra ny tompo fa mba olombelona ohatranao ihany koa jereo nareo tsara ane ino tsara ty zavatra teneniko anao ty zao zavatra rehetrarehetra hitany masitsika izao dia noforon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny ny teny izy dia nisy zao ny teny izy dia nisy zao ny teny izy dia nisy zao ny teny fotsiny izy hoe misy anana famboly dia nisy zany misy paoma dia nisy paoma misy paiso petakorona dia nisy ny paiso petakorona misy mangazo dia nisy mangazo ny zavatra rehetra dia noforonony tamin'ny alalan'ny teny fa tamin'ny andro zoma amin'ny andro fahenina dia nalain'Andriamanitra dia niny ty izy nivovoka tany manga dia nivolavolainy teo volavolainy teo Andriamanitra ray teo Jesosy tompo ary teo ny fanahy masina ty zao baiboly manao hoe andao isika amorona olona takanina ozy takany herintsika hitanareo ny dikan'ilay hoe amorona olona takany herintsika tsy hoe niendrikitsika ivelana io pozitsika io fa andaotsika amorona olona manana ny toetratsika zay le namoronan'Andriamanitra ny olombelona tany amin'ny voalohany manana ny toetratsika i olona io manana ny imazotsika i olona io dia novolavolainy dia ny fofonaina mahavelona dia napetrak'Andriamanitra tao ny fanahy masina tao amin'ny Adama alleloia zay ny olombelona zay ny définition ny atao hoe olombelona rehefa vita ny olombelona dia nasain'Andriamanitra nitady vady dia rehefa nitady vady Adama tsy haiko hoe tamin'inona nanomboany azy andeha ho raisitsika mety ondry angamba dia voananeny indray mandeha ny ondry manao hoe ma dia natao ohatra izy tsy araka am'sia jerena tany anaty rano be dehibe zavatra atao anaty rano jerena tena manidina rehetrarehetra eny tsisy nahafa-po dia izao nataon'Andriamanitra sondritory Adama dia nakany taolatezana ny taolatezana nalainy tao tsy anankifito tsy romby folo tsy ray sy tapany tsy anankiroa fa anankiray ihany firy nalainy tamin'ny Adama ray ihany zay ihany nalain'Andriamanitra tao amin'ny i Adama taolatezana ray ihany dia io taolatezana io noforon'Andriamanitra dia nataony hoe vehivavy ary osy voalaza baiboly manao hoe ary noho izany ny lehilahy eno tsara ary noho izany ny lehilahy dia andao ny ray sy reniny dia ho nofo ray ihany izy roroa izy firy ozy roroa fa izy tsy miteny hoe izy telotelo izy efatrefatra dimidimy na hoe any aminay azo atao foana mety foana fa zany ny kolotsaina any aminay fa izy firy ozy zany hoe ny olombelona noforonon'Andriamanitra zany ka manana ny endrik'Andriamanitra dia firy ny vadiny ray alleloia ary dia ozy izy manao hoe miala ao amin'ny tokantrano ray aman-dreny ny lehilahy hitanao raha te hanana tokantrano misokatra ny lehilahy aza mialokaloko anatin'ny tokantrano ray aman-dreny aza matahotra ny ala ao tsy midika fahakalana ray aman-dreny ny lehilahy anankiray mandao ny tokantrano ny ray aman-dreniny fa tsy mitora fitahiana loatra raha ohatra misy lehilahy
efa manambady dia mbola ao midada sineny eo ihany dia mbola ny mamany ihany manasa ny sortany. Misy zazazanaka lama tsy mianta be amin'ny mamany dia mamany io no manasa ny sorta dia io mamany io no saotisaoty dia io mamany io. Hoy ny Baiboly, miala ao ianao dia mikabana amin'ny vadinao. Aleloia. Tsy hitanao ny tanan'Andriamanitra aminao raha tsy miala ao ianao. Tsy henonao hoe mombanao Andriamanitra raha tsy miala ao ianao. Aleloia. Zareo tsara fa nitokantranon'ankizy anankiray na tanora anankiray mialokaloko ao anatin'ny ray aman-dreny tsy dia manana ny zoany loatra. Ary tsy ateza io satria le zobavinao sy le zodanao maranitra be ny masony dia mitsikilo ny fiainanareo foana izy dia farany tofoka anareo izy tsy maintsy ho ampediny. Ka mialatsiny ho atsika izay sendran'izany fa zavatra ara-baiboly ny teneniko anao hoe noho izany ny lehilahy ozy dia andaony ray sy ny reniny dia ho nofo ray ihany izy roroa. Iverenako le teny teo manomboka eo amin'izay dia mametraka ny baiboly hoe ianareo lehilahy tiavana enao izy tiavany vadinareo. Ny atao hoe fitiavana, ny définition ny atao hoe fitiavana sao dia tsisy mahazo eto. Jaona voalohany toko faefatra andininy fahavalo na Jaona voalohany toko faefatra andininy fahina ambin'ny folo. Ny atao hoe fitiavana dia sisy baiboly manao hoe Andriamanitra dia fitiavana. Zany hoe ny atao hoe fitiavana dia zao, Andriamanitra mipetraka ao am-pony le lehilahy anankiray mihitsy, ao anatin'ny olona no mipetraka izay fitiavana izay dia Andriamanitra mihitsy no mipetraka ao. Dia zao zavatra tsy maintsy mitranga, ny olona manana ny fitiavana io na Andriamanitra ao am-pony dia tia ny vadiny. Aleloia. Ary ny fitiavana ohatra izao izy io, raha tiako ny vadiko dia manaja azy aho. Aleloia. Raha mivoako ny trano aho dia tsy lozako mierikerika eny an-dalana ohatran'izao sady efa sendra tafitohana ohatr'izao mbola. Fa ny fitiavana efa lasan'olo-tokana ny foko, tsy mierikerika natsy na roa. Zay le hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Tsy hoe sanatr'izany misy toerana anankiray afahako manota. Ohatranahy zany dia betsaka mihitsy ny occasion afahako manota. Tena be dehibe. Za rery eny ambony tomobile eny dia izao tena be dehibe ny fotoana afahako manota. Fa izao le Andriamanitra fitiavana ato anaty tsy hitarika aminao an'izany velively mihitsy satria ianareo lehilahy manina ozy tiava ny vadinareo. Ny fitiavana dia fanajanao ny ankohonanao. Ny olona lehilahy anankiray zao ny zavatra hitako, ny akamaroan'ny lehilahy mandalo ady tampoka, mandalo ady tampoka. Ady tampoka andresako eto fa tsy le ady maharitra hoe tsy fisinasina ohatra zany fa mandalo ady tampoka. Dia izao nisy filana tampoka tafiditra tao an-tsainy natao am-pony. Ary Jesosy Kristy tompo dia miteny an'izao teny izao manao hoe ny lalàna dia miteny manao hoe aza mijangajanga. Fa za kosa ho Jesosy milaza marina aminareo fa raha misy lehilahy mijery vehivavy ila azy dia efa mijangajanga sady ao am-pony. Atao ahoana moa tsy hijery vehivavy? Eto zao mahita fitonjato vehivavy tsy maintsy mijery fa raha misy lehilahy mijery vehivavy ila azy dia mijangajanga ao am-pony. Tadidio anefany fa ny vokatra io fijangajangana tsy le hoe tafaraka amin'le olona ihany resana eto fa le faniriana ratsy ao anaty, le filany ratsy ao anaty dia miteraka ady ho ana ray mpianakaviana anankiray. Ary ny fototra anankiray mahatonga ady ho any ray mpianakaviana maro amin'izao fotoana izao dia ny fanirian-dratsy sy ny filany ratsy ao anatin'ny fony sy ao anatin'ny fanany. Izy tsy mahalala hoe inarany vokatra ty fahasahirana lalava ty,
narany vokatra ty troso ty maninona rany zanako nohatra ny voan'ny tazo foana marary ny tazo foana marary le vavikely de sitrana le vavikely de mamaindray le lahy-kely de sitrana le lahy-kely de mety siakakana indray le voteo ny an'ny olona mandritra ny 20 taona tsy voan'ny kitrotro ny anazy ny telo voan'ny kitrotro zero tsara fa taro zao zavatra zao fa saudie misy faniriana ratsy na fanitsakitsahanankolaka na mivatana ny vadinao sy ny zanakao de zay no mahatonga n'io ady sy apozina io anio ongotatsika izany filan-dratsy Andriamanitra fitiavana io Andriamanitra fitiavana io mihitsy ametraka ny fitiavana ao anatinao androany zany mahatonga ny baiboly manao hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo ny fitiavana ohatran'izao fitiavana tsy ditena ny fitiavana tsy ditena ny raha ohatra ianao zany ny akamaroantsika lehilahy dia mitady vola misy amintsika vehivavy koa mitady vola zavatra anankiroa ny tanjona rehefa mitady vola hiboaka ny trano ianao hitady vola voalohany dia hoe ny fiainanao mba hanome voninahitra an'Andriamanitra ohatran'ny fiainan'ny olona raha mivoaka ny trano ianao faharoa ny tanjona raha mivoaka ny trano ianao hitady vola dia ho an'ny vady aman-janakao tsy zay voninahitra Andriamanitra dia mba hitovizany vady aman-janakao tahaka ny zanaky ny olona ny ray mpianakaviana tena misaina zany ka tia ny vady aman-janana dia zay ny toerana misy azy ny mampalahelo anefa dia ty misy lehilahy na vehivavy rehefa azo ny vola toka aloha toka aloha dia sigara dia akolita kely any amin'ny sisiny raha mandray efatretsy izy androany 5:03 efa miforiporitra be sisa tonga any an-trano nefa efatretsy ny raisina dia 5:03 sary izy tonga ao an-tranony mila vaniny amin'le vady aman-janany zao ve ny loka ataonareo izy tsy manome vola zao ve ny loka ataonareo ka tsampy le vola dia tsy maintsy zay ainanao natao ary zay ny teneniko anareo zay hoe ny ray mpianakaviana anankiray tena lehilahy dia matahotra an'Andriamanitra ary manaja ny ankohonany alleluia alleluia mazava sa tsy mazava hitanao fa raha izany ny zavatra mitranga tena tahian'Andriamanitra ny akamaroany tokantrano amin'izao fotoana izao ane adidy sisa le manambady adidy sisa le manambady ny elana le voady teo ambony pelipitra dia tamin'izany fotoana izany nasain'ny pastera ny fampijery jereo ny maso mivadinao ho fofoky hovadiko mandrakizay anao ary hofofoky hovadiko amin'ny rariny sinitsiny be ny hazo fafa ny voaloboka abe voninkazo fafa ny rosy tsisy atakaloko anao dia nandeha teny ny taona sy ny volana rava le fifankatiavana ary misy manambady noho ny adidy sisy dia hody any an-trano efa feritraina fa tsy maintsy mody tsinona ka tsy maintsy mody tsisy tsironitsolo le fanambadiana tsisy mamintsolo le fanambadiana ary nde hody any efa feritraina Andriamanitra ao naninona ary nanambady an'ity betakoloka ratsy ty ohatra hitanareo aiza moa nisy fitahian'Andriamanitra aiza nisy fitahian'Andriamanitra ka ianao randeha hody ho feritraina ianao hita mivavaka tompo tahio miala ny ozon'ny fahantrana miala ny fanahany fahantrana miala ny trosabe nefa ianao mivoaka eto dia hody mankala tena iona mikala an'iny indray zao io koa tsika vehivavy koa nendra indray tsy mitsarakarateny le olana amintsika zany feno ny fanahy masina nefa voretra misy pino tena mahery mivavaka be tena tsatsotra
fizy amin'io voretra tonga le rangaha avany avy miasa volo misaviritaka ny hitany eo angadrano mpatitaka eraka ny tarehany ny hitany eo tay maso mbola tsy afaka nefa efa miray sefany leo le vadinao ny farany misy vehivavy kamo ary mahasosotra ny manambady azy le antony na ny tsiarakara lambam-pandriana za tsy vitany tsiarakara lambam-pandriana tsy vitany tsiarakara ny fitafiny ny vady tsy vitany aiza le rangano ho tamanao fa tsika tsy hoe mivavaka ane tsy hoe mivavaka de za efa tena ara-panahy mihitsy azy zao aloha ka ny any ara-panahiko ihany zany hoe tsy te lala fa vonony eo any an-danitra fa eno tsara ty zavatra teneniko anao ty tsy ho voavonjinao ny vadinao raha tsy karakarainao alleloia satria de misy vehivavy sady kamo mivavaka kamo fo marainy fo azo potsiny vao malala amin'ny fo taraina marary foana maraina mandrapirivy ny andro marary foana marary tsatsa marary vavony marary andoha marary intelo mitsapa tension isan'andro nefa tsy hita sady tsy miasany tsy mampidibola mbola voretra koa ianareo vehivavy manekeny araka zay mety atao amin'iza ozy ao amin'ny tompo ianareo lehilahy tiavany vadinareo raha tiana zany ny joroany le fitiavana de kolokoloina io mila tondratondrahana izy io tondratondrahana io tsy fitafinana hoe jupe na pataloka hoe solona isaky ny metsika tena soloko indray le anaty ilo fa totaka nga io mety an'izany ozy tany ambotsiry ny toriteny momba zany tamin'ny sabotsy hoe ny fanambadiana lava be ny fanambadiana ny fahazazana fito taona mankizy ny ankizy fito taona 5 taona ka hatramin'ny 20 taona eo eo ny mahatanora fa 20 taona hatramin'ny 20 taona anao manambady foana zany hoe 19 taona ianao zany manambady io raha matona io rangaha io ny vadinao la zao ny avakakinao ela be ka manambady fotsiny 19 taona miakatra amin'ny tohatra io ihany manao jupe marron io ihany manao patalio jean le vadinao io ihany izy io manao solobilana kely io na manao kokotra ny zoana izao io ihany io 19 taona io ihany izy fotsiny misy fotoana mahazoazoaina de masisi kely de ohatrohatran'izay fa io ihany io fa zao ny mahafinaritra io ihany io fa vao maika mahafinaritra ary tsy misy mialy eo rehefa voatondraka ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra io mahafinaritra io alleloia na ela be any azy io tsy maninona mihitsy io rehefa manaraka ny rafitry ny tenin'Andriamanitra ary ny tokantrano tena hoe miaraka amin'ity tenin'Andriamanitra ity miainao araka io tenin'Andriamanitra io tanteraka am'le teny soratra masina irindr'olona zany tokantrano zany fa tsy anirolona ambony zany tokantrano zany fa tsy ambany alleloia rehefa ny mpivady no miraisaina tsara na ny mpamosavy aza mialamaina enjeny io fa ozony hoe reo ndray tsy matsaka ny aninina fa zay mitambatra vato alleloia secret fitahiny zany atoroko anao zany be dehibe mantsy ny mpino tsy mirahara ny tokantranony vokatra ny tsy firarahiny ny tokantranony de mandalo ady tsy fitiny de rehefa mandalo ady tsy fitiny izy de mitaraina amin'Andriamanitra enjehany vadiko Andriamanitra ô za tsy ala aminao hoe anompanao hatramifa moa de asina le iranompanao hatramin'ny farany za tsy ala aminao Jesosy nefa nitoetra ny ihany mahatonga ny vadiny enentsika azy tsy le fanenjehana voalaza amin'ny baiboly fa izy no mamorona fanenjehana ho an'ny tena manokana za tsy ala aminao Jesosy hitanao zao ranomasiko zao Jesosy
sao de ny toetranao no mamboly fanenjehana ao anatinao ka lazainao fanenjehana avy amin'Andriamanitra. Be deaibe ny mpanompon'Andriamanitra tsy mety tahian'Andriamanitra mihitsy ny tokantranony, mivavaka mifady sanina manao alim-bavaka ametrahany pastera tanana mafiatoka tsy mety miova mihitsy ny fiainany. Ary na le problème aza tena miresaka mihitsy zay tsy ala amin'ity zany a tsy ala amin'ity ty ozy ratsoloha ty ratso ty mahery mivavaka fa ratsoloha ty mpifady posany vadiny ty mpanaratsy ny vadiny any amin'ny rafozany any tsy manaja ny vadiny zany ny vadiny ara meny anaram-bositra. Misy amintsika ne ny vaditsika petatsika anaram-bositra noho izany a ianareo lehilahy tiavany vadinareo, ianareo vehivavy manekeny vadinareo. Raha tanteraka ao zany ho tahin'ny tompo zany. Alleloia. Io a misy zavatra mampalay loatra zao. Misy amintsika ray mpianakaviana maka ny toeran'ny PDG ao an-trano, dia raha matoa maka ny toeran'ny sekretera. Ny ray PDG, ny ray SG. Azonareo mondrina zany. Le PDG a mifeny mpiasany ataony ao, ary vao miditra io PDG io dia miforotra ohatr'izao daholo ny mpiasa rehetrarehetra. Makina fa iny PDG. Dia misy dada be dehibe maka ny toeran'ny PDG amin'ny fanabeazana ny zanany, forotra ohatr'izao daholo ny ankizy vao tonga izy, ary tonga dia manam-pahamasinana tsy fidiny daholo ny ankizy satria mandalo PDG. Raha matoy SG ndray etsy avoy daholo zay comptany aminao any. Raha matoy zany manao comptabilité, ohatriny anatin'ny paosy patalohanao iny jereo mbola misy mibotsibotsiny io. Dia raha matoy zany mpitantana fotsiny etsy, mpitantana. Dia ny zavatra ataony rehefa vita ny compte dia matory maty ozy le olona anankiray zay, matory maty tsy mahatsiaro tena. Marainy ny andro lasa mivoaka ihany koa. Zany ny atao hoe tokantrano, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tokantrano zany. Ny tokantrano fanabeazana, fizarana fitiavana. Alleloia. Hitanareo fa misy tokantranon'olona ohatrany manam-bola fa tsisy fiadanana ao tokantrano. Satria ranga PDG, raha matoa secrétaire général, ny ankizy lasa ohatran'ny biby fiompy. Tanareo le biby fiompy mena sakafo mandeha matory, mandeha misasy, ompiana fotsiny ao zany reo. Fa ny zanakao tena zanakao fa tsy biby fiompy. Alleluia. Alleluia. Lazao nankaikinao tsy biby fiompy ndraiky izy fa tena zanaka. Mazava be? Alleluia. Hitanareo le ndao ny avakitsika le teny soratra masina teo eo amin'ny Efesiana 5 izy teo, ny 9:20. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny dia tiany tiany ino izy, tiany tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tiany nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Hitanao, zay tiany vadiny dia tiany tenany. Io zany tena mitovy amin'ny tenanao mihitsy. Raha tianao io dia tianao ny tenanao. Alleluia. Tsy hoe ianao mihinan-kanina be any amin'ny sisiny any, tena faiziko mihitsy tsy meko hoanin'ireo aloha fa za mamely tena ty amin'ny sisiny aty. Dia efa rava sady le tenin'Andriamanitra, ary tsy ho tahian'Andriamanitra amin'izany mihitsy. Ny lehilahy anankiray na vehivavy anankiray tia tena. Alleluia. Fa zay marary anao dia marary ny vadinao, zay marary ny vadinao dia tokony marary anao. Zay le rafitra ato anatin'ny Baiboly zay, ozy izy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ny fanambadiana tsy tahaka ny fanambadiam-boalavo. Fanambadiam-boalavo samy mihinana ny
izay azony samy mikepoko an'izay azony tsy zany ny fanambadiana fa ny fanambadiana dia izao fizarana fitiavana alleloia tsy ny vola ny mampilamina tokantrano fa ny fitiavana raha manome vola ho amin'ny vadinao ianao tsy manao adidy hoe iny ataovy any daholy eto any daholy iny foana ny takitaky isan'andro ao iny fa ny fitiavanao omena azy dia manaraka ho azy ny volanao dia tahian'Andriamanitra ianao alleloia ozy le ao amin'ny Kolosiana toko 7 teo ndaovaka itsika le izy sady mamaraparantsika eo amin'ny 9:20 ianareo ray aza mampasosotra ny zanakareo fa andreo mamoy fo izy alleloia ozy izy manao hoe eo ambony eo ianareo zanaka manakeny rainareo sy ny reninareo zany hoe ao anaty tokantrano daholo zany ny zanaka dia tokony manaiky ny ray aman-dreniny fa ianareo ray ozy aza mampasosotra ny zanakareo zana andinika an'izy io mihitsy fa ny teny alokon'ny vavan'ny dada izy io miletika any ampon'le zanaka mihitsy ianao raha ray ohatra ny manao teniteny somongamonga fa izy io zany a tena miletika any ampon'ny ankizy io teny io ohatra zao misy dada anankiray miteny manao hoe ianao ty dia tsy mba ho lasa mihitsy amin'ny fiainana raha izao toetranao zao dia ianao mety miresaka an'izy amin'ny fahasosorana kely fotsiny fa miletika be any ampon'ny ankizy io tsy ho izay teny zay alleloia raha misy dadany ray miteny manao hoe ianao ty tena karazany olona ho lasalasa mihitsy tena ho tafita daholo reto zanako reto tena sambatra reto zanako reto le dada no miteny an'izay tena miletika any ampon'ny ankizy mihitsy zany alleloia io dada io zany mila mizara fitiavana amin'le zana zao ny antony izanakanao io misy manakina ny ivelany any lazainy fa zao io zaza io ratsy io zaza io manao an'zao io zaza io zao io zaza io raha zazavavy izy dia mety misy lehilahy miteny aminy olona ohatranao koa zao raha zazalahy ndray izy dia aratsy ny zazavavy dia ianao dada no miteny manao hoe zao ianao tonga dia milentika ao anatiny iny hoe ay ve za ohatran'izany alleloia ny dada ny manitra zany tsy ny mama zao ny teny mama aza amina raha an'izany akivasy vavany be felonany zany zay ny teny mama tsy dia misy anina loatra fa ray ozy eto ka rehefa miteny dada tena miletika ny ampon'ny ankizy mihitsy ary misy fiantraikany amin'ny hoaviny ray manontolo amaranako azy diosy ny baiboly ianareo mpanompo maneke ny tomponareo eto izy dia miresaka mpanampy renyle mpanampy an-trano na mpiasa ao anatin'ny tokantrano misy olona indraindray mieritreritra ny oasany io hoe ahoana amony hanompo andreto fa raha vo mpanompon'Andriamanitra le olona dia tsy tokony ho zay ny toetsaina fa raha ao ny lalany hitondran'Andriamanitra anao aloha manao rahan'olona ao tsy asambany zany lalany hitondran'ny tompo zany dia ozy izy ny baiboly manao hoe ianareo mpanompo maneke ny tomponareo fa ndre mandeha tadidiko tsara nisy zazalahy zay tena zavatra hitany masoko ty mpanampy tao anatin'ny tokantrano anankiray izy dia rehefa lasa miasa le ray aman-dren'le zaza dia volosany vonono le zaza ao anaty tokantrano vonono le zazakely dia rehefa tonga indray le tompontrano avia ty manatona ty ndaotsika sindry sakafo ndaotsika sindry hividy an'izao fa rehefa lasa miasa volosany ray ny mpanampy ohatr' zany amin'ny babosina satria ny baiboly dia miteny manao hoe ianareo mpanompo manake ny mpanomponareo ary ianareo tompo zany hoe ianareo mampiasa olona jereo ny rariny sinitsiny alleloia sendra hoe tsy manana le olona dia hoe zaranao raha mipetraka ty aminaiko rehefa tsy nipetraka manjana mandeha
be dia be ny olona mila nanato bon lasa aloha mandeha fa tsy veriko misy tompo mahivava ohatran'izany mba sena tsy manana le olona fa jereo ny rariny jereo nitsy ny fahitahin'andriamanitra anao zany alleloia indraindray ny fomba fanajantsika ny mpiara-miasa amintsika tsy hitahin'andriamanitra antsika alleloia ohatra hoe mamelona vady aman-janaka izy ohatra dia telo alina ny ataonao karamany fito taona izy zay ny tao mbola telo alina ihany ohatrina ny karamanao telo alina ay dia ahoana ny fitantaranao amin'izany dia ny telo arivo ataoko ampafolo karena dia ny arivo meko an'ny pastera dia mbola manany enina arivo sy roa alina azy zany dia nandoavana trosa inona ny dikan'izany fa jereo amin'ny rariny sy nitsiny alleloia alleloia zany lalana hitahin'andriamanitra antsika ny mpanompon'andriamanitra anankiray malala ny ataony ary tsy hoe malala ny ataony fotsiny fa manao ny tokony ataony dia hitahin'andriamanitra azy zany raha fitinkilo izy teo tian'andriamanitra ilamina ny tokantranonao amen ary rehefa mitia ny vadinao ianao aza ame tsara velatsia lazao ny akoatrinao rehefa tena tianao ny vadinao aza ame tsara velatsia inona le me tsara velatsia mody ataonao bizou eo amin'ny molotra izy andeha aloha chéri ndao atero ary atohatra ary dia mody mifanatitra eo atohatra nefa nao an-tsaina manao hoe hitsakitsako ty androany dia mody mifanoroka nefa ary amin'ny sisiny ary tena engane mba tsy hoeto zany olona zany alleloia zany ny atao fitiavana me tsara velatsia fa ny fitiavana tena vianin'andriamanitra dia izao tena atotoko ny fitiavako meko azy ny fitiavako tahaka ny fitiavany kristy ny fiangonana kristy tsy mampirafy kristy manaja ny vadiny dia ny fiangonana ary nanolotra ny ainy mba hamizena ny fiangonana ozy izy nyvolazany tenin'andriamanitra dia toy zany ny lehilahy anankiray sy ny vehivavy anankiray tia ny ankonany alleloia ianao rovina no alaniny tsara za tena miteny aminareo fa be dehibe ny tsara homaly fa be dehibe androany raha pitsikoa nefa mbola misy arivazy vaovao ho lasa dala amin'io ianao raha ino irinao sy tsy ritinao alleloia zao ny volazany teny soratra masina fitaka ny atsarambika ary zavampona ny atsara tare fa ny vehivavy matahotra ny Jehova no teraina alleloia alleloia sambatra ny lehilahy anankiray manana vady mivavaka fa misy lehilahy dia le raha matoa mandeha mivavaka dia zao ny teniny isaraky tsika raha mbola mandeha mivavaka any ianao Andriamanitra zarany rangaza zarany rangaza mivavaka ny vadinao fa io angara manotany amin'ny sisiny any fantatrao tena marina fa dia misy olona tena misy lehilahy avy taiza avy nivavaka ary dia misy vehivavy mijaly mihitsy vao tonga eto efa mierikerika ohatran'izao eny an-dalana efa mandainga mihitsy hoe ndeha hamanky ny namana any amin'ny azierany any amin'ny hôpitaly be firetanana mandainga vao tonga eto satria sakana ny vadiny ndry mampalahelo zany lehilahy zany misy vehivavy koa ohatry zany misy vehivavy ohatran'izany aiza anao no mivavaka rehefa nambojanary ao amin'inona amin'ny toerana ohatran'izao ao amin'inona ho question be manadala mihitsy vao miteny hoe ao amin'le vaony oloko amin'le mitabataba ao tsisy fitsarany ao fa ino tina azo anao misaraky tsika aloako za rery mandeha amin'ny fianako toy zay mahita olona hivavavavaka any amin'ny sektany zany misy olona dia manao an'izany nefa ino moa ny ataontsika tany mivavaka tsisy za tsy mbola nanao propagande teto hoe fidio ianina ary tsy mbola nampiasa tapakazo sika eto na nanao kabalina
ny zavatra nataontsika teto samy vavaka ho an'ny tenany dia miantso ny anaran'i jesosy dia mietsika jesosy manasitrana jesosy. alleloia. nareo fa tsy mahita an'izany. za zao teo raha namaky baiboly ny vakeko ary ty baiboly vakeko ty ohatra liany aminao ihany dia misy olona tsy mahazoazo an'izany. raha miteny aho hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo aza manitsakitsaka azy ina moa ny tombotsoko amin'izany. za zao dia ody rehefa aveo dina ny idirako amin'izany za mampianatra fotsiny. ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tombontsoanao zany iny tsisy idirako zany. za koa mba mandray afatra ao anatin'izany fa tsy ozy le mpampianatra le pastera atao nyteny manao hoe ianareo lehilahy ho tiavany vadinareo tsy maintsy atao zany raha ka tia tiavo a tsy miditra amin'izany a mijanony eo fampianarana fotsiny a dia oka izay anjaranao mitohiny ary zao no mahafinaritra ho an'ny olona mpakatoa tena tahian'andriamanitra. misy fiatraikany amin'ny asany zany be dia be ny olona marary fo vehivavy marary fo e mitsapa tension 17 ny tension ny antony dia zao tsy mahita fitiavana amin'ny vadiny izy. be dia be lehilahy matory manomboka amin'ny fito sasany fa amin'ray sefany maraina vao mahita tory diridiry fotsiny masony iala amin'ity vadiko ty asa andeha zay ny fanontaniana mipetraka hijanona ato asa andeha dia ahoana nefa reto izy telo dahakely reto ndry andeha asa hijanona amin'ray sefany izy amin'io mbola tsy mahita tory dia farany tsatsiny aretim-po ianao amboary zany hitahanao any Andriamanitra andamina amin'ny fiainanao any tompo hitsarakaranao manokana ana izy. alleloia. za zao raha mampianatra anao nareo lehilahy tiavany vadinareo ohatra mikaramy ianao 4 million 5 million tombony lehibe raha ohatra ka tsisy afeninao ny ankonanao ny vola azonao toy zay lany any amin'ny sisiny any. raha matambatra vola be lehibe ianao misy amintsika reo ne matambatra vola be lehibe fa ngaingainao matsiaro anao izany tsy mifakahiteny an-dalana aza ndraindray tsy mifakalala nefa dia olona miaraka eto ny sasandray midify manao iny pastera mody manao an'izao ndry aloha takony ah satria ny lamina izy. alleloia. ny zavatra rehetrarehetra atao hoe tombontsoanao fitahiana ho anao. alleloia. jerareo maranako azy ny tokantrano rehefa mifankaty dia manombo miara mivavaka ane nareo hoe fa elinao misy fitahian'Andriamanitra ara-panahy mihitsy milatsaka ao. elinao feno ny fanahy masina ny tokantranonao milamina ny tokantranonao tsy misy adiady ny tokantranonao manahirana ane raha salabavy mahay ny tokantranon'olona wow miady misavritaka mifampiporaka vakina daholo ny tele vakina fitaratra fa raha milamina ny tokantranonao voarainao zany toriteny zany ianao no tahian'Andriamanitra ianao no feno ny fanahy masina ianao no feno ny fahasoavan'Andriamanitra. ndao hiaritsaka antsika asa raha to tananao dia misaorany tompo. ho antsika vahoaka rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina mahafaly anay tompon'andraikitra ny fandaharana fa hao ny oloko no mampahafantarantsika fa ny volana jolay iray manontolo isaky ny sabotsy izy io manomboka ny sabotsy fahen'ny volana jolay mitoy ny 17 faharoapolo ary ny 17 ny volana jolay ho avy izao dia misy loha hevitra goavana mitondra ny lohateny manao hoe ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra. ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra ity fotoana ity dia miavaka satria tsy hiantsona olona hivavaka fotsiny tsy hanetanana olona handray fahagagadina sy fanasitranana fotsiny fa hiantsona ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika ary hiantsona ny fahamasinan'Andriamanitra mahery vaika. zava-dehibe dia zava-dehibe io fotoana io izay anaovana fiderana hiantsona an'Andriamanitra torotely hanandratana an'Andriamanitra ary vavaka hanomezana voninahitra an'Andriamanitra atonga an'Andriamanitra hihetsika amin'ny alalan'ny heriny sy ny fahamasinany. ho tahian'Andriamanitra tsika tompoko sabotsy faheniny 17 fa roapolo ary 17 volana jolay amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amongo ty andrefanambojana ary eto amin'ny samafy tanjombato ambany atsimo ho tahin'ny tompotsika. hoantsika vahoaka any Antananarivo
hoantsika vahoaka ny Antananarivo mpanaraka n'ity televizion ity ny ekipan'ny vavaka ankisisika be eto Madagasikara dia manasantsika rehetra hiaraka ho tonga ny alatsinainy manomboka amin'ny 12 ora tsy diso ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko Mongote Andrefanamboto Janary. Vavaka ankisisika be tsy manaiky ratsy tahin'Andriamanitra, tsy manaiky ratsy mahazo ary tsy manaiky ratsy tonga any amin'ny fandraisena faratampony. Tokava daholo toko tanana ao paster dia tanana ao amin'ny fiangonana amin'ny anaran-Jesosy no joloko vavolombelona eto masinareo fa za dia narary ary io aretik'io aretina fa naharitraritra ary nisy voaingana ny volana oktobra no narary aloha ny tena mafy tamiko na fa lasa dalany enjenity vady aman-janako mihitsy dia nandeha teny anjana masinina dia nisitrana ny tsindrona teny dia nanaraka tirety tsy nentina kentsony fa lasa mivavaka taty fa za fa mivavaka taloha taty foana talohan'le aretik'io dia mifanirondray na fara inao le narary tany Anjanamasina ao zany tany Anjanamasina teo tany Anjanamasina no nitsabo tena ny tirety tany dia nandritry ny ndray andro ihany aho zany nitsindrona tany dia tany an-drano inao ve amin'ile marary any io ve dia mahatsiaro tena ihany ianao sa hoe tsy mahatsiaro tena mihitsy ndray andro aho tsy nahatsiaro tena fa ny aliny ihany aho zany fa alina ny tany dia ny arivan'iny avy nitsindrona ao anaty tômôbila ny natory vo nahatsiaro vatana ahoana nasitrana anao nasitrana anao dia mivavaka taty foana dia tsy nakantsony a nanaraka n'le tiretina fanafody fa mandoha vola ray alina isambola isana ny tirety a ina nataonao rehefa teto ianao mivavaka sy ny délivrena teto a dia sy zay na afaka na tsy miverina tantsony satria iteto ny lohako teto ny miverimberina matety dia nametrahana tanana ny sesy mivavaka isanandro tato a dia tsy naninona zao aloha hatreo tamin'iny aretina ray iny asivitiaka man Jesosy zany zava-dehibe zany a goavana be zay hoe any amin'ny saina mihitsy ny marary dia aveo sotranony tompo avy eo goavana be zany Jesosy nanasitranao lalahy faharoa dia mifaharoa ndray tamin'ny talata teo dia mbola nisy aretina fa atry ela mbola vato talotovovony azy zany nao fa tato anatiko tato izy io dia eto amikipiko eto mivoto dia mano eto any ambava fokotry zao eto dia nasao pasteur niakatra moa tamin'ny talata dia nahafahany dia nanasitra nasiny niakatra hoe ahoana zavoatsara nasaony hoe mijoroana reo zay misy zavatra mandeha any anaty any dia niakatra naketo mijorona nametrahany tanana dia vopetraka tanana tonga tany an-drano a ohatrany nisy voinafy ny ala teto ambony teto mbola teto a dia ohatrany nisy zavatra nitsoka tato anatiko tato sitrana zao re olona alleluia re olona dia tsy miverina tsony le retina tsy miverina tsony izy ny anaranao lalao ny anarako dia zavatra nataony tompo tamin'ny fiainako dia niatrika ady mihitsy zahay tamin'izay taona maromaro zay ny tokantranoko raha tena tsy hita hoe aiza nisy an'ny vato tamin'izay fa nisaraka mihitsy zahay noho ny olana rehetra ny tsy fisina tao anatin'ny tokantranonay dia taty aoriana amin'izay zany zahay dia nisaraka dia zahay mianaky mipetraka tao an-tranonay
dia lafa teo izay a dia niroany fianakaviany vadiko tao izahay dia niala nandeha toerana tany koa izahay dia ny fiangonana vaon'oloko no nampiatrano anay petraka tany Andorano fotsy eo tamin'izay fotoana izay izay Silidie dia tao anatin'izay fotoana izay ry ambana dia niatrika ady mihitsy izay dia niala tao koa dia ahirikiriky ny olona mandeha magnary dia lafa teo izay a dia ny volagninay tsisy fa reny supera reny izany no andrahoanay vary a ny andrahoanay loaka dia loaranay reny zavatra reny dia ino ataonay amin'ny vilia anankiray rehefa masaky ny loaka dia ataonay ambony eo dia ino hoaninay dia lafa taty afara amin'izay zany a tena tsy lany mihitsy ny fitahina ao an-tranonay ao mandray vola san'andro million fezay zahay anaty ray volana zahay mandray vola million 3 isam-bolany fa tsy lany mihitsy tena niva mihitsy zany le fiainanareo teo aloha tena miva mihitsy ny fiainanay fa mandray vola zahay dia fatokanay tia fre tia mifanatra tia mpafolo-karena tia sakafonay ray volana tia ny vola ividiananay loaka tena hitan'i Jesosy asivo aleluia mafy zany zanako ty zany nijoroko vavolombelo eto mifanafana ny fahasoavana izay nataon'Andriamanitra tamin'ity zanako ty a faharoa volany ty zanako ty tsy salama narary tena ny andohany ty zanako ty a dia avy eo dia tonga dia nitsindrona telandra izy aleto tenda dia tonga dia nalemy tsy nandeha mihitsy ny tongony tsy afaka namindra dia teo izy ny tsy afaka namindra dia hoe ahoana ary ty nahazotratra vela tsindrona sa ahoana dia niorina tamin'ny ranomafana dia avy eo dia tsy izy tsy mety nakanina tsy manino tsy maninona dia avy eo dia reraka be izy dia nentina niditra hôpitaly dia naniditra hôpitaly izy a dia mipetahana siroma zay zany tsy mahafantatra hoe inona ny zavatra tena mahazo anazy dia avy eo tena ny hôpitaly tena mbavoatra tena mba ambany teny nentina dia avy eo dia nasiany dokotera niakatra taty be felan-tanana fa hoe tsy hita mihitsy le fototra retina natao alanizy izy dia natao eo koa tsy hita mihitsy zay tena mahazo anazy dia avy eo dia niditra tata be felan-tanana izay dia hoe ty izazy ty izy izy efa folo andro ay teo dia navoaka ny tao hoe ataony any amin'ny SGRA fa ho tapahana ozy izy fa misy nanasy rano ny tongony nefa tsy hita mihitsy zay tena fototra retina hoe tongony ndrova indray tapahana tongony akavia ny tapahana satria tao amin'ny tongony akavia tao hoe misy zihatra kely ao anelakela-peany tao dia hoe misy rano sinana zany satria manaikitra be ny vata-peany iny zany manaikitra anazy fa tsy fantany hoe ao anelakela-peany misy mizihatra raha tsy nampandrony izy dia avy eo dia hoe ho tapahana dia zaho za Jesosy tsy manaiky an'izany ho tapahana zany ho any zanako a satria za efa nanolo tena teo anatrihanao a za dia tonga dia nentina mivoaka dia tonga taty an-trano dia nametraha tanana dia avy eo ny talata dia nentiko niakatra taty amin'ny trafrera dia pastera reneny nandray dia tonga dia vao niraisiny pastera rane dia afaka namindra kely izy loha satria tsy nandritra androny volana izy tsy nandeha mihitsiny izy dia afaka namindra kely dia niraisiny pastera tiana tia tamin'izay a dia tonga dia afaka nandeha dia miverina normal ny saotra ny tompo afa miverina normal nandeha soma tsara ny zanako halleluia tena velona ny Jesosy nao raha lasana bava iza nanasitrana andry Jesosy iza Jesosy impirina atao délivrance tsara izy indrona atao délivrance izy dia afaka nandeha fa mbola mitraité fort fa afaka mihitsiny izy tonga dia salama be mihitsiny a dia voninahitra ho an'i Jesosy koa nijoroko vavolombelo efa niakohonako dia tsy namelana mivavaka tamin'ity fiangonana ity a nefa zao izy natao batisa tamin'ny farany teo vao vonjy niakohonaka dia teraina Jesosy a ny fahasoavana n'Andriamanitra nataon'Andriamanitra anay a dia tena niadana koa ny fiainana ary tena milamba fa zay mivady dia mikorotana foana ny tokantranonay a tamin'izay mbola tsy mivavaka tamin'ity fiangonana ity dia zao tena hoe lamba ny tokantranonay a nahazo monto zahay a nahazo monto nareo nahazo monto zahay sitrana niakohonako ny tokantrano ny lamba tsara misaotra ny tompo asivitera ho an'i Jesosy zany halleluia hoantsika vahoaka ny Antananarivo mpanaraka n'ity televizion ity
ny ekipan'ny vavaka ankisisika be eto Madagasikara dia manasantsika rehetra hiaraka ho tonga ny alatsinainy manomboka amin'ny 12 ora tsy diso ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko mongote andrefa nambody-janary vavaka ankisisika be tsy manaiky raha tsy tahin'Andriamanitra, tsy manaiky raha tsy mahazo ary tsy manaiky raha tsy tonga any amin'ny fandraisena faratampony tokava daholo toko Amity TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao. Raha io ameo hery aho afahako mandroaka ny hery ratsy rehetra eto amin'ity tany ity. Amen. Orala! Orana baba! Raya manjel! Ndawa ngata kayeli! Amlaila na ye! Tsangana mtsangana! Ndoka ni satana! Atoti kia tsamana! Urava rafana! Dawale! Tsangana mtsangana mtsangana! Wala dailera! Tera tumtika! Haleluya! Anjoka yerirate Ifanu meni Jeso sifaye fani tika jabe Anita kila menarana yele Jesus padese Te vule padese Jesus nades lo miso feti te vule padese Jesus padese Te vule padese Jesus nades lo miso feti te vule padese Akiza mnyara la kianza Lera mayeri Kwanzaka mkwanzaka Navela tikanza kintune Irode bulizai Manimba ni tutulu tike Ravana daulo mnyanara ni Jesus padese, te vule padese Jesus nades lo miso feti te vule padese Jesus padese, te vule padese Jesus nades lo miso feti te vule padese Zai 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 ya zapela kamana ke kuna ncherera Ruai 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 Ichara kanala na heli Chau 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 Chavela tikanza Devulizai manimba ni tuntulu tike Ravana daulo mnyanarani Jesus sane Jesus padese Te vule padese Jesus nades lo misio feti te vule padese Jesus padese Te vule padese Jesus nades lo misio feti te vule padese Jesus
Jesus parece mi sofia te vula parece Jesus parece te vula parece Jesus parece mi sofia te vula parece sai Jesus parece la mission fait te vule parece Jesus parece te vule parece Jesus parece la mission fait te vule parece Jesus parece te vule parece Jesus parece la mission fait te vule parece Jesus parece te vule parece Jesus parece la mission fait te vule parece